tonga soa eto amin'ny fampianarana crochet amin'ny teny malagasy indray a, iarahana amin'ny Artina Roseline. Zavatra vaovao indray no ianarantsika androany. Raha mahita angamba tsika izao dia mahita bouquet de fleurs ao anaty corbeille. Ahoana indray ny anaovantsika an'izy io. Izy io zany dia boribory. Boribory ny atombohan'izy io dia asiana haingony. Dia ireto zavatra rehetra zany azo atao soavazy na sotasy na sovera. Tsika atao sotasy ihany koa izy takan'izao. Dia rehefa tsy ilaina izy zany rehefa vita ny ampiasana azy dia ahorona dia atao anatin'ny corbeille kely. Ity moa zany somary lehibehibe ity corbeille nataoko ity, fa atao anaty corbeille raha manana corbeille, raha mahavita corbeille, na azo atao ihany koa manao azy haingona vera ihany koa. Azontsika atao ao anatin'ity vera ity ohatra. Azontsika atao anatin'ity vera ity ohatra dia lasa manome zavatra ohatr'izao. Azontsika atao haingon-trano zany. Izay zany. Dia ndao aritsika hanomboka azy inona no ilaina arakaraky ny loko izay tianao mba hampivoaka tsara an'ilay sovera na soavazy. Fa ny anahy zany izao karazana loko anankitelo no ampiasaiko fotsy dia maitso anaovana an'ity tahon'ny voninkazo ity dia menamena ny voninkazo atao. Dia ndao ary hanomboka isika. Eny ary hianatra forme boribory tsika zany, sady mianatra manao an'ity boribory ity tsika no manao haingony ihany koa dia mba tonga dia mahavita zavatra tsara tarehy. Ahoana ary ny anaovantsika an'ilay boribory? Miainga amin'ny cercle magique. Any amin'ny vidéo any aloha any efa misy fampianarana an'ity cercle magique ity. Ho anao izay voasambany manaraka an'izy ity dia any aloha any misy fianarana fanaovana an'ity cercle magique ity. Miainga amin'ny cercle magique zany ny fanaovana ny boribory, ny forme boribory ohatr'izao. Satria moa zany bride no ampiasaintsika dia manao bride ary tsika zany izao. Ity zany ilay maille en l'air chaînette nataontsika teo iny zany anankitelo teo zany dia efa mahasolo bride anankiray. Anao bride 1/2 tsika zany izao manodidina an'ity cercle magique ity. 1/2 no ataontsika, 2/2 abakan'ity ilay vao nataontsika ity zany. Dia rehefa mahavita an'ilay 2/2 tsika zany dia mihaona. Eny ary tonga eto amin'ny farany dia akatona ilay cercle magique araka ny efa nianarantsika moa zany. Dia rehefa manao an'ity boribory ity dia jereo tsara ity hitanareo ity ilay natao voalohany, dia ity ny bride faharoa. Dia rehefa anakatona an'ity dia atsofokontsika eto. Asa hitantsika, hitanareo ilay bride faharoa, ity zany ny voalohany dia ity ny faharoa. Dia ho akatontsika amin'izay ity boribory ity dia eto amin'ilay bride faharoa tsika no mitsofoka manao ny maille coulée. Izany hoe ity zany sotomintsika hiditra ato. Izay sotomintsika hiditra ao zany iny farany teo iny dia jereo tsara atsofokontsika ato indray ity. Hosintomintsika mantsy io hanao ilay maille coulée teo tsika dia hampiakatra bride indray. Asa arakitsika ve ny zavatra nataoko teo? Averiko indray mandeha ny zavatra nataoko teo io ary izy io fa ilay hatramin'ny farany dia jereo tsara misy an'ity voalohany ity
bride voalohany, ity le mahasenety anankitelo nataontsika, iny ataontsika bride voalohany. Tonga eto tsika mahita bride faharoa, dia eto tsika no mitsofoka. Hitanareo iny ity, eto tsika no mitsofoka. Azonareo, tsy aty amin'ny bride voalohany fa le bride faharoa eto ambony eto ity no itsofohana, dia sintomina ity, sintomina hiditra any ity, dia tokony hivoaka ohatran'izao. Dia ataontsika zany sintomina ohatr'izao manao maikole tsika, manao maikole. Rehefa vita maikole dia hiakatra indray tsika izany zao anao maille en l'air anankitelo, iray, roa, telo. Dia manomboka eto tsika izany zao dia ampitombo, augmentation, ampitombotsika izany zao. Iny le bride rehetrarehetra natao iny le 12 iny asiana bride anankiroa, tsirairay. Izany hoe raha 12 zany ity bride ity, dia ampitomboana roa dia lasa 420. Izay zany ny isa azontsika manaraka eo. Izany hoe manao maille en l'air anankitelo dia anao bride tsika, dia eto amin'ity ihany, satria izy teo hoe bride iray asiana bride anankiroa, izay le mampitombo izay, asiana bride anankiroa. Dia ohatr'izay ihany koa bride iray asiana bride anankiroa. Ity zany zao bride manaraka dia asiantsika bride anankiroa ao anatiny ao ihany, amin'ny lavaka anankiray io ihany. Dia ohatr'izay hatrany hatrany, bride iray asiantsika bride anankiroa. Asa hitanareo izy io, iny zany zao le bride anankiroa, atao tsiroroa, mandeha tsiroroa zany, bride iray asiana bride anankiroa. Bride iray asiana bride anankiroa. Bride iray asiana bride anankiroa. Iny izy iny zao manomboka miseho ny endriny. Tonga eto amin'ny farantsika dia ohatrany tamin'ny voalohany teo ihany ny fanidintsika an'ilay maikole, izany hoe eto amin'ny bride faharoa eto tsika no manidy azy. Dia sintomina ity hiditra, mandeha mivoaka moa zany raha ny tena mariny, mivoaka any ambadika. Sintomintsika ity hivoaka any ambadika, izy iny. Dia rehefa avy eo eto ihany tsika no miditra, dia sintomina ampidirina eto amin'ity, arakitsika tsara ve, veriko indray mandeha. Ity izy ity le farany teo ity le bride faharoa anatsofoantsika azy dia ity alefato hosintomina hivoaka aty ambadika, dia iny izy iny dia eto ihany tsika, dia ity atsofoka ohatr'izao, anao maikole tsika io dia tonga dia sintomina, dia izay. Dia lasa indray tsika manao maille en l'air anankitelo, iray, roa, telo. Dia manomboka eto arao tsara ny isa zany satria iny no mahatonga n'ity boribory ity hivelatra tsara. Fa raha vao tsy mampitombo tsika dia lasa miorina ity, dia lasa mikatonao, dia lasa harona kely ohatr'izao le izy, dia tsy mahazo an'ilay zavatra mivelatra tsara ohatr'izao tsika izany. Lasa tsy mivelatra le izy fa lasa miorina ohatran'ny harona, lasa miakatra zany le izy. Dia rehefa anao ny mampitombo manaraka indray ary tsika dia manao
manao bride anankiroa. Tiana le bride anankiroa teo a, dia iny zany a le manao anankiroa ao anatin'ny bride anankiray a, iny a le mampitombo iny, asa azontsika ve le izy, dia manomboka bride anankiroa foana tsika zany. Io zany efa anankiroa dia manao bride iray, dia manaraka an'iny a bride anankiroa ao anaty bride anankiray, dia bride iray. Zany hoe ampifandimbiasina ny bride iray a sy ny bride anankiroa. Ity zany zao le bride anankiroa voalohany a, dia ity le bride anankiray bride anankiray a, dia ity le mampitombo ity le anankiroa reto, io le mampitombo, dia bride anankiray indray manaraka, dia bride anankiroa indray zany zao no ataontsika bride anankiroa, satria mampitombotsika io, ampivelatra n'ity boribory ity. Dia ohatr'izay hatrany hatrany efa anankiroa ity a, dia manao bride anankiray indray tsika, dia manaraka anankiroa ao amin'ny bride anankiray ihany. Raha vao tsy manao an'izay tsika izy ateo a, dia tsy mivelatra io fa miakatra ohatran'ity arina kely ity, dia manjary tsy mahazo zavatra mivelatra. Marina fa ity boribory ity zany a azontsika anaovana ina moa zany, faona poketra, azontsika atao koa ny manao tapis amin'ity zavatra boribory ity, atao boribory, azontsika atao manao lamba databatra, azontsika atao ihany koa manao boribory maromaro dia atambatambatra. Betsaka ny zavatra vita amin'izy ity atambatambatra, dia lasa mety ho couvre-lit koa azontsika atao zany. Fa rehefa vita zany ity hatramin'ny farany a, dia mihaona indray tsika. Rehefa tonga eto amin'ny farany a, raha ny tokony ho izy zany zao a, satria efa nandeha ray roa, dia ity zany zao ny anaty farany ity. Efa ity zao le anankiroa a, dia anankiray a, dia anankiroa. Ny ahafantaranao hoe diso ny isanao any a, dia tsy mifarana anankiray eto, satria ity zao ray. Dia le natombontsika teo a anankiroa. Hitanareo, raha vao tsy izay zany ny atao amin'ny farany eto dia misy diso any, misy diso ny isanao any, dia averiny fa lasa tsy manome boribory tsara. Fa raha ny tokony ho izy zany tokony hoe mandeha aloha ny anankiroa voalohany ity, dia mandeha ray, dia mampitombo anankiroa, dia ray, dia mampitombo anankiroa, ray, dia mampitombo anankiroa, mandrapa tonga aty amin'ny farany, dia tokony hoe ray zany ny farany eto, satria efa anankiroa ity eto nanomboantsika azy ity. Dia ohatran'izay ihany a, ohatran'ny tamin'ny voalohany ihany zany a, ny famarana anazy a eto amin'ity bride faharoa ity tsika zany a no somary sarotsara kely mamarana azy. Rehefa eto tsika manao anazy zany a, dia hitanareo tsy hita mihitsiny hoe misy mifampitohy, tsy hita mihitsiny zany hoe aiza le fifampitohizana iny, fa raha fa tsy ohatran'iny ny anaovantsika azy a, dia lasa hita be mihitsiny hoe iny mizara roa be iny a ilay fifampitohizana. Fa iny le fanaovantsika azy iny zany a, karazana inona moa zany no ilazana an'io, fikafika kely mba hatsara endrika an'ilay zavatra ataontsika, dia ohatran'io no hanodiditsika azy, mba tsy hahatonga an'ilay satria rehefa tonga eto dia lasa mamaritra hita be loatra ity faritra ity, fa rehefa ohatran'io fomba hanodiditsika azy io zany a, dia tsy hita ny faritra eto, dia milamina tsara ohatran'izao.